Salama daholo andondray raha horesantsika ny zava-misy eny amin'ny boriborintany izay adidiny député Rossy amin'izao fotoana izao satria mafana dia mafana ny adihevitra amin'izao fotoana izao indrindra ny fanehoan-kevitry ny tsirairay amin'ny firotsahany Raboussa izay ho candidat Slombavambahoaka eny amin'ny boriborintany izay iasany Slombavambahoaka Rossy ka ifanandrana moa izy roa lahy reto amin'ity fifidianana ity. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina ireny hevitra rehetra naovantsika vidéo manarakeo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary azadino toraka izany hatrany ny abonneo amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Iaraha mahita ary fantatriny rehetra fa i député Rossy na i Rossy dia isan'ny Slombavambahoaka azo lazaina hoe nahavita ihany raha eny amin'ny boriborintany izay adidiany satria efa maromaro mandat izay no nitondra tao amin'io boriborintany io. Ny mampiavaka azy dia ny fahaizany miaramonina sy miaina miaraka amin'ireo vahoaka na ny madinika na ny lehibe izany ary tena azo lazaina hoe Slombavambahoaka tia fihavanana ary tia namana tokoa ny lehilahy indrindra fa tia manampy ny sahirana sy ireo marefo. Tany am-piantohana dia fantatsika tsara fa i député Rossy dia isan'ny mpikambana mavitrika ary isan'ny lohandohany tao amin'ny antoko TGV fa noho ny hevitra tsy mitovy dia nanapa-kevitra ny lehilahy tato afara niala sy nisintaka an'izay tao anatin'ny antoko TGV izay ka dia nandeha nitokana ary niezaka ny haleo tena. Na de eo aza izay rehetra izay dia tsy nataony sakana izany amin'ny fampandrosoana ny boriborintany izay adidiny ary miezaka ihany koa izy miady mafy amin'ireo olona izay manana olana eo amin'ny taratasiny tany sy ny maro hafa ka dia manao aintso zavatra mihitsy izy miady ary manampy anireny olona rehetra ireny. Ka noho izany dia azo lazaina fa Slombavambahoaka tena tia vahoaka izy ary eo akaikin'ny vahoaka hatrany izy hatramin'izay. Ny mampiavaka azy ihany koa dia ny eo amin'ny fahasahiny miteny satria rehefa eo anatrehan'ny tsirariny sy ny tsitsiny izy dia sahy mijoro ary tsy mahamenatra azy ny miteny ampahabe maso amin'izay rehetra zavatra hitany fa tsy mety aminy sy tsy mety amin'ny vahoaka. Ka amin'izao fotoana izao nefa dia malaza eny amin'ny boriborintany izay diny député Rossy iny fa mety hirotsaka ho Slombavambahoaka ndray i Raboussa izay fantatsika tsara i Raboussa mpanakanto izay mpiangaly gadona rapy ary mety ho izy no candidat izay ho atolotry ny antoko TGV amin'ity fifidianana Slombavambahoaka ity. Ka maro sahady ny feo mandeha sy feo miely fa ka mety ho mafy ny fifaninanana eo amin'ny Slombavambahoaka Rossy sy candidat Raboussa izay hilatsaka ao amin'ny boriborintany izay adidiny Slombavambahoaka Rossy io amin'izao fotoana izao. Na de eo aza izany rehetra izany dia mbola mafy ny ady ary tsy maintsy ho mafy ihany koa ny fampelezan-kevitra sy ny maro hafa ary eo no afantarantsika mety ho iza no ho lany ary iza tsy ho lany. Maro sahady moa ireo zay maneho hevitra amin'ny hoe zay vao tena raikitra amin'izay ny fifaninanana eo amin'ny hira gasy sy ny rap gasy ary ahoana re zany ny ambiance izay ho hisy eny amin'io boriborintany io mandritra ny fampelezan-kevitra satria ny etsy andaniny moa dia hira gasy zay arahana ambiance mafana sy marevadrevaka tsara fa ny etsy andaniny kosa dia rap gasy izay mavaivay miaraka amin'ny Raboussa. Na de eo aza izay famisavisana sy vinavina ny olona eny amin'io boriborintany io dia mbola tsy nanambara mazava kosa i Raboussa hatreto fa hoe tena hilatsaka tokoa ny lehilahy ka andrasantsika ny mety ho fanambarana izay avy any amin'ny Raboussa izay amin'ny filatsahan-kofidiny Slombavambahoaka izay fa ho zay avy ety amin'ny WATAWATA GASY hoe io moa zany adiny ombolahin'ny mpianakavy io hoe izay mandresy tsy obina ary izay resy tsy akoraina ohatra ny fifanana rehetra io ka tsy maintsy misy ny mandresy ary misy ihany koa ny resy ary fantatsika tsara fa io toeran'io dia ifandimbiasana fa tsy misy olona natokana ho eo amin'ny toeran'io foana mandrakizay. Izay sy zay raha tomboko lazy tomboko vavy no entiko amarana an'ity vidéo antsika ity ka manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manarakeo. Manasitsika ihany koa ilike ny vidéo antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy WATAWATA GASY. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa.
fô ragno mbola hely ziskatsika ziobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasamianao tsiny falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agne fanao io laniko Zamavus bara was fulela you laza tena tiane fanena minha farane isquano tena tia saquambalo isquano tena tia hano you malaniko Azamiagnatsiny